Mafana miarabantsika rehetra indray izay manaraka ny fandarana Fianakaviana Katolika. Misaotratsika hatrany mazoto manaraka ary ampatsahivina kely eto aloha izany ny fandarana izay efa nataontsika dia miompana tamin'ny resaka hoe ahoana ny atao mba hananana fiainam-bavaka ao an-tokantrano izay tokony ataontsika ray aman-dreny sy miaraka amin'ny zanantsika ireo fahazarana mivavaka ao an-tokantrano. Ny zavatra ho rasarasaintsika androany indray dia momba ny famakiana ny soratra masina. Ampatsahivina eto aloha izany fa ireo zavatra rehetra izay ho ianarantsika eto amin'ny fandaharana eto dia natao indrindra izany mba hanamafisantsika ny fifandraisantsika amin'ny Kristy ary indrindra koa ny fametrahana anazy ho eo ampovoan'ny fiainantsika sy ny fiainan-tokantranontsika tsirairay avy. Dia ndao arahantsika ny fandarana momba ny soratra masina. Ny hanombohantsika ny fampianarana moa izany dia horaisintsika ity teny izay nolazainy Masina Jeroma ity izay milaza hoe ny tsy fahalalana ny soratra masina dia midika tsy fahalalana ny Kristy. Noho izany rehefa tsy mahay ny soratra masina isika dia tsy mahalala an'Andriamanitra isika. Dia tsara aloha satria matetika moa izany isika Katolika maro amintsika no tsy dia mazoto ao anatin'izany ny tenako tamin'ny voalohany tsy dia hoe mamaky baiboly isan'andro na manao fandalinana ny soratra masina fa rehefa mandeha any am-piangonana no mihaino ny soratra masina. Tena nefany tena zavatra anisan'ny ilaintsika amin'ny fiainantsika mihitsy ny famakiana sy ny fahalalana soratra masina ary tsy mionona amin'izany fotsiny fa tena mandalina ary koa tena miaina an'izany soratra masina sy ny evanjely izany no tena irian'Andriamanitra ho antsika. Ny faharazara-tena momba ny famakiana baiboly. Ny famakiana baiboly moa dia toy ny zavatra rehetra io ohatra ny hoe rehefa hanao fanatanjahantena ianao ka ohatra ny hoe andeha hiazakazaka hanao marathon ianao ohatra dia tsy tonga dia hoe andeha hanao marathon ianao vao manomboka fa tsy maintsy mihazakazaka kely aloha ianao amin'ny halavirana kelikely dia mitombo amin'iny dia farany mihazatra ny vatanao dia avy eo ianao afaka mahavita tsara an'ilay marathon dia toy izany mihitsy ny famakiana ny baiboly raha vao hampiditra an'ilay fitiavana famakiana baiboly isan'andro ianao aloha dia tsara raha mitomboka amin'ny zavatra kelikely dia ampitomboana tsikelikely. Ny hitako tena nety tamiko aloha tamin'ny izaho manokana ny zavatra nataoko dia tamin'ny voalohany namaky andininy iray isan'andro dia tamin'izany moa nisy ny application iny hoe 3 minitra isan'andro ohatra karazana vatsim-panahy izany dia misy andinina baiboly anankiray dia iny no saintsainao eo mandritra ny 3 minitra dia mamakafaka an'iny eo ianao ary koa mieritreritra ny hamadika an'iny ho vatsim-panahinao mandritra ny andro dia rehefa avy mamaky an'iny izany ianao ka vita ilay 3 minitra fandinihanao an'iny tenin'Andriamanitra iny dia tena lasa ohatra ny hoe sakafom-panahinao mandritra ny andro iny izany iny andininy izay mivakianao teo iny. Dia mahasakafom-panahina azy ohatray moa izany rehefa zarinao an'izay ny vatanao dia lasa ohatra ny mila an'iny sakafo iny foana izy dia rehefa tonga indray ny andro manaraka dia normal be ianao raha ohatra ny hoe mitady an'izay ny fanahinao hoe mbola tsy namaky an'ilay andininy androany dia lasa ianao mba mamaky an'izy indray dia manao an'ilay izy dia lasa zatra ohatran'izay izany ianao. Avy eo moa ianao rehefa zatra ohatr'izay dia afaka manatombo kely indray an'ilay famakiana isan'andro. Ka ny azonao atao ohatra ny raha raisinao ny baiboly dia azonao atao mihitsy no mamaky anazy manomboka any amin'ny Jenezy ary hatrany amin'ny Apokalipsy. Nefany io dia arakaraka ny olona mihitsy io izay hitanao hoe mety aminao fa mety ohatra ny raha misy olona zao ohatra ka mbola hoe izay mihitsy vao hamaky ka mety hoe raha manomboka any amin'ny Jenezy izy dia misy fotoana ao amin'ny Jenezy misy tantara somary sarotsarotra mamaky anazy dia manjary lasa hoe sao dia mora reraka ambony ihany fa ny afaka atao raha ohatra ianao ka tsy dia amin'izay loatra dia
afaka manomboka mihitsy ianao a ohatra ny eo amin'ny evanjely ary ny tena hitako tsara mihitsy ny evanjely Matthieu ny anombohana anazy a dia iny evanjely iny a mora vakiana ary misy thème maromaro zany eo a dia le nanoratana anazy koa moa dia mora vakiana ary manome vatsim-panahy anao a amin'ny thème vitsivitsy izay velabelarina ao anatin'ny evanjely io dia avy eo rehefa vitanao Matthieu dia afaka miditra amin'ny evanjely manaraka ianao dia tohizanao toy izay le izy a ary eo koa ohatra raha ohatra ianao tonga zany mba misy koa zany ny olona afaka hoe manomboka ao amin'ny efezianina no vakianao ny efezianina dia mora vakiana ihany koa ary manome tonga dia manome ohatra ny hoe torolalana ho anao amin'ny fiainana andavanandro indrindra ho an'ny fianakaviana dia tena tsara ny manomboka anazy ao dia rehefa mba mahazo fahazarana ianao dia manomboka miditra amin'ny boky hafa dia ny azonao atao koa ohatra ny manaraka ny vakiteny isan'andro amin'ny fiangonana moa zany dia isaorako an'ny izay namako izay izay nanome an'ity hofamesana afaka mividy ny calendrier liturgique isan-taona ianao izay mivoaka izy ity isan-taona dia afaka manaraka eo ina ny vakiteny dia misy ny vakiteny izay tokony ho vakiana amin'iny andro iny isaky ny dady tsirairay avy ao anatin'ny volana inao raha ohatra moa ianao koa afaka mividy boky sorona masina ny boky sorona masina koa dia misy ireo vakiteny dia rehefa fantatrao inona ny tety andro dia arahanao hoe amin'ity herinandro ity dia herinandro fahadimy ohatra amin'ny dia arahanao eo le izy na hoe herinandro voalohany carême na arakaraka izay tety andro misy eo ny taona moa amin'ity taona ity ohatra zao dia ny taona C moa zany izy raha amin'ny teny frantsay na taona dia manaraka an'iny ianao dia amin'izay no arahanao hoe inona ny vakiteny androany raha manao ny vakiteny isan'andro moa ianao zany dia tsy hoe havitan'ny baiboly ray manontolo fa havitany akamaroan'izay boky ao anatin'ny baiboly zany ianao raha manaraka ny vakiteny isan'andro mandritra ny ireo taona mifandimby ireo raha mahavita an'ireo taona mifandimby ireo ianao dia tokony havaky ny ankapobeny baiboly eo koa ny misy fomba famaky baiboly atao hoe lectio divina rehefa mba miditra lalindalina kely ihany koa ianao dia tsara ny manao ny lectio divina izy io dia famakiana baiboly izay atao amin'ny resaka méditation miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny lectio divina moa zany dia misy etapy anankiefatra izay ao anatiny fa mialohan'ny hidiranao ny fanaovana lectio divina aloha dia mila mipetraka ianao mifidy toerana mangina dia amin'io toerana mangina io ianao no manomboka ohatra ny hoe miaina tsara ianao dia manakipy maso ohatra ianao raha manampy anao zany dia eo ianao dia tena mieritreritra tokoa hoe eto anivoko eto Andriamanitra ary hiresaka aminy aho amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ataonao zany izay hametrahanao ny tenanao eo amin'izay karazana méditation izay hoe hipetraka eto aho dia andeha hiaino ny tenin'Andriamanitra manoatra ny tenako izany aho mba hifantoka amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia ny etapy voalohany izay ataontsika hoe lectio io dia ny famakiana ny teny mandritra n'io fotoana io zany ianao dia vakianao io moa ianao araka teo izay afaka mety daholo izay fomba ataonao hoe ahoana ny fomangalanao izay tenin'Andriamanitra satria efa araka ny finoantsika moa zany dia misy inspiration
Divina foana io rehefa hamaky baiboly ianao hoe misy avy amin'Andriamanitra hoe teny tian'Andriamanitra ianao androany sy ohatrany ka mety raha ohatra ny hoe sokafanao fotsiny ohatra ny baiboly dia hoe eto aho izany ny hamaky androany na manao ohatra ny hoe inona mivaky teny androany raha jerenao hoe inona ny vaky teny androany dia vakianao iny androany na raha ilay manao an'ilay niteneniko teo ianao hoe manomboka mamaky ny baiboly ianao ka mitety ny boky tsirairay avy dia mety ihany koa izany fa n'inona izany ho vakianao amin'io andro io dia ny dingana voalohany dia ny famakiana an'ilay soratra masina. Vakianao tsara indray mandeha aloha ilay izy dia avy eo ianao afaka miato kely dia avy eo ianao mamerina mamaky indray moramora. Dia ny afaka ataonao izany amin'io amin'izay ianao manomboka tena hoe mifantoka sy misaintsaina momba an'ilay tenin'Andriamanitra. Vakianao miadana tsara moramora ilay izy dia rehefa vitanao dia afaka miato kely indray ianao dia avy indray ianao miverina mamaky an'ireo izay ohatra ny hoe misy andininy izay tena hitanao hoe misongadina ho anao dia averinao vakiana indray ireny. Dia ny manaraka méditation. Amin'io méditation izany ilay mandinika ilay soratra masina ianao misaintsaina momba an'ilay izy. Dia amin'io fotoana io izany ianao miezaka mba hahafantatra ny tiany andinina ho lazaina aminao sy ampiharina azy amin'ny fiainanao. Dia amin'io izany ianao tena mieritreritra indray izany hoe verenao vakiana ohatra dia na mitsimpona andinina ianao na hoe verenao vakiana daholo na hoe manomboka raisinao fotsiny tsikelikely ilay andininy dia eo ianao manomboka saintsainao hoe inona ny tian'Andriamanitra tenenina anahy androany ary ahoana ny ataoko mba hampiharana an'izany amin'ny fiainako. Dia ny dingana manaraka moa izany rehefa vita izay rehefa hitanao hoe inona izany ilay zavatra nisongadina androany dia misy ny oration izany hoe mivavaka. Rehefa voadinika ao izany hoe inona ilay zavatra tian'Andriamanitra tenenina anahy androany dia tokony amin'iny miainga ny aingam-panahinao mba hiresaka amin'Andriamanitra sy hamaly anazy. Dia eo arakarak'ilay zavatra ilay hafatra azonao avy amin'ilay teny no manainga ny fonao sy fanahinao hiresaka amin'Andriamanitra. Ohatra ny hoe ilay andininy vakianao tao izao ohatra ny hoe nahatonga anao nahatsapa fa hoe tena lehibe tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainako noho n'ilay vaky teneniko teo dia tena tsapako hoe ahoana ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainako. Dia izay izany tokony manainga aingam-panahinao mba hivavaka amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Raha ohatra ilay vaky teny teo tena nahatonga anao tonga saina hoe tena ohatran'ny tsy nety mihitsy izany ilay zavatra nataoko tamin'ity olona ity ka izao tena lasa tsapako hoe tena misy zavatra tokony hovaiko no fomba fihetsiko amin'ity olona ity sy dia iny indray tokony manome aingam-panahinao hoe tena mifoana Andriamanitra tamin'ny zavatra tsy mety nataoko ary mba hampio mba hanova ny fiainako sy mba hahafahako manaraka anao bebe kokoa sy manaraka ny sitraponao bebe kokoa ary hialako amin'ny fahazaran-dratsiko. Dia ohatran'izay ilay izy dia arakarak'izay eo izany no lasa vavaka. Dia ny farany moa izany ny fahaefatra dia hoe contemplation. Izy io izany dia hoe tena hoe mankafy fotsiny hoe mipetraka ianao rehefa tena hoe vitanao izany ilay vavaka niresaka an'Andriamanitra ianao dia eo ianao dia maka fotoana mihitsy ny hoe ankafizana mahay ao anatrehan'Andriamanitra anao dia hamelanao ny tenin'Andriamanitra mba hiditra lalina ao am-ponao ao. Dia tena mangina fotsiny ianao izany eo dia tena hoe mamelan'Andriamanitra hiasa aminao. Dia izay moa izany ny famaranana ilay lection divina dia tsara raha mba miezaka manao an'izay ianao raha misy fahazarana koa ny antsoiko hoe fahazarana daholo io fa raha mitomboka ianao amin'ny 10 minitra dia avy eo 10 minitra fivakadany arakarakany dia tena mahafinaritra ny manao an'io.
Ny afaka ataonao koa raha ohatra ny hoe afaka mamonjy misy toerana afaka anaovanao adoration ohatrany dia afaka mipetraka eo anoloan'ny Eucharistie koa ianao dia eo ianao manao an'io lectio divina io dia tena zavatra tena hoe mahery vaika ny fanaovana ny lectio divina. Inona ary izany no tena tsara ho fantatritsika momba ny baiboly raha katolika isika? Tsara ho fantatra ihany moa reto izany dia ny voalohany aloha dia amin'ny maha katolika antsika dia ny baiboly dia ikentsika fa ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tenin'Andriamanitra soratra masina ka tamin'ny fitsilovan'ny fanan'Andriamanitra no nahatonga azy ho voaraikitra soratra. Izany dia hitantsika eo amin'ny katekisizmy ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana faha 120 izay hoe momba ny tenin'Andriamanitra izay. Tenin'Andriamanitra izany na ny soratra masina dia tenin'Andriamanitra. Fa izy ireo dia nosoratan'ny olombelona fa avy amin'ny fitsilovany fanan'Andriamanitra no nahatonga ireo olona ireo andrakitra soratra izany tenin'Andriamanitra izany. Ka noho izany dia ikentsika fa izay voasoratra ao anatin'ny baiboly dia tenin'Andriamanitra ary izay no marina sy fahamarinana. Dia isika katolika koa moa izany ny baiboly ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina dia tsy mandeha singa fa miaraka amin'ny finoantsika ny lovam-pampianarana masina. Ny lovam-pampianarana masina moa izany na amin'ny teny indrana hoe tradition dia mirakitra ny tenin'Andriamanitra nankin'ny Kristy Tompo sy ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy nampita izany manontolo amin'ny dimbin'izy ireo mba hitahirizan'izy ireo izany. Anazavanin'izy ireo izany ary ampelezan'izy ireo izany tsy misy mivahona. Noho ny fitsilovan'ny fanahy masina, noho ny fitsilovan'ny fanahy ny fahamarinana amin'ny fitorinan'izany. Noho izany izany dia ny lovam-pampianarana ihany koa dia anisan'ny fitsilovan'ny fanahy masina koa ny hoe ilaintsika ho fantatra koa izany satria izy manontolo dia nampitainy Kristy an'ireo apôstôly ary ireo apôstôly dia nomeny iraka ihany koa hampita izany lovam-pampianarana izany amin'ny tsirairay avy sy ny taranaka rehetra. Raha hitantsika amin'izany izany fa dia ny fiangonana dia manana toerana ambony amin'izany amin'ny fitahirizana izany lovam-pampianarana masina izany. Ary hitantsika amin'izany koa fa tsika ray aman-dreny dia manana adidy lehibe mampita izany lovam-pampianarana izany koa amin'ny ireo zanatsika. Noho izany izany dia tsara foana ny mampitambatra rehefa mamaky baiboly ianao dia manambatra anazy amin'ny ireo lovam-pampianarana. Dia ny baiboly katolika aloha izany misy zavatra vitsivitsy tiako ho zaraina tsara ho fantatra momba ny baiboly katolika. Araka ny tenintsika teo aloha moa izany dia ny baiboly dia mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia mino isika fa izay ao anatin'ity baiboly ity dia marina ary tenin'Andriamanitra satria raha ny finoantsika dia notsilovin'ny fanahy masina ny olona izay nandrakitra sy nanoratra ny baiboly. Ny baiboly katolika dia marihana fa manana boky 770 isa ao anatiny ka ny 670 testamenta taloha
Ary ny 7 amin'ireo boky ireo dia testamenta vaovao. Marihana izany fa misy boky mihoatra kokoa zany ao anatin'ny baiboly katolika raha oharina amin'ny baiboly protestant. Ny mamaky baiboly dia tsara marihana fa rehefa mamaky baiboly ianao dia toy ny mivavaka, satria ny dikany hoe mivavaka dia hoe miresaka amin'Andriamanitra. Ary rehefa mamaky ny baiboly isika dia mamaky ny tenin'Andriamanitra. Noho izany mihaino an'Andriamanitra isika rehefa mamaky ny baiboly. Dia tsara ataontsika ao an-tsaina foana izany hoe rehefa manokana ity baiboly ity ka mamaky ny tenin'Andriamanitra dia toy ny mivavaka satria miresaka aminy. Ny manaraka dia ny baiboly dia tokony ho raisina amin'izy iray manontolo fa tsy apahany fotsiny ihany. Noho izany rehefa mamaky andininy ao anaty baiboly ianao dia tsara foana ny mihevitra ny baiboly amin'ny izy iray manontolo foana fa tsy hoe mijanona eo amin'iny andininy iny ianao ka hoe ankinonao amin'iny andininy iny ny fiainanao sy izay zavatra sy izay fahazahoanao ny baiboly, fa tsy maintsy alainao amin'ny heviny iray manontolo foana ny baiboly, satria raha misy zavatra hihevitra iray ho tenenina eto izao dia tsara ny mamaky indray raha tsy azonao tsara ilay izy dia vakio ny zavatra teo alohany iny na dia vakio koa ny zavatra tao aorianany. Meko ohatra ianao, raha ohatra ianao izany mihaino kabary, ohatra misy kabary 30 minitra eo ka ianao tsy manam-potoana fa mandalo fotsiny ianao 30 segonda ianao mandalo dia mihaino an'ilay olona miteny eo ianao dia lasa ianao mivoaka. Dia avy eo ianao ve andeha hitatitra an'iny hoe inona ilay kabary ihainonao teo dia andeha hitatitra an'iny amin'ny olona ianao andeha zavatra iainonao anatin'ny 30 segonda. Tena angambany hoe betsaka ny no mety hoe probabilité hoe izay zavatra lazainao tsy fanaraka tsara amin'izay zavatra nitenen'ilay olona nandritra ny 30 minitra teo raha ohatra ka ilay zavatra kely iainonao tamin'iny 30 segonda iny no teneninao, satria tsy fantatrao ilay contexte nisy an'iny zavatra iainonao iny ary mety ame hevi-diso anao ilay izy. Dia toy izay zany ny hevitra ilay izy hoe tsara foana ny mandray an'ilay hevitra izy iray manontolo. Anefa moa izany raha ohatra hoe vao manomboka mamaky baiboly ianao dia mety ho sarotsarotra ho anao ihany izany fa nefa dia izay no tsara mihitsy hoe mila mahay mamaky ianao ary koa mahay mampivady ilay soratra masina amin'ilay lovam-pampianarana. Ka reny dia tsara, ohatra ny nataoko izao zany dia mihaino rehefa misy mihaino an'ireny fampianarana baiboly izay ataon'ny olona efa manam-pahaizana ao amin'ny fiangonana izay efa nandinika sy nianatra manokana momba n'io soratra masina io mihitsy ihany koa no afaka manome anao an'ilay contexte hoe izao ilay contexte tamin'io, satria ilay contexte izany ilay amin'ilay contexte hoe ilay baiboly iray manontolo fa eo ihany koa hoe tamin'iny fotoana iny sy le toerana sy le kolotsainan'ny olona tamin'iny fotoana iny amin'iny toerana iny ohatry ny ahoana dia ireny ny fahaizana n'ireny tantara sy ny ina mifandray rehetrarehetra izany no ahalalànao hoe izay zany tena tiany tenenina amin'ity. Dia izay koa ny antony nanivako an'ity sary eto ity moa hoe tsara mihitsy ny manana baiboly mihitsy ianao ao an-trano, satria fantako hoe afaka mampiasa telefona ianao fa rehefa manana ny baiboly ianao dia rehefa mamaky ianao dia tsara mihitsy ny hijerenao an'ireny, ohatra ny misy litera kely ireny misy A, B, C, D na misy référence ireny dia tsara ny mandeha mamaky an'izy ireny. Ka raha vakianao zany ety ambany ety rehefa iny ianao dia manazava an'ilay izy hoe inona ny contexte an'iny, matetika dia hitanao ao. Dia eo koa misy ilay hoe référence, misy référence hoe mitenanao izy hoe andana vakio koa ity andininy ity izay miresaka momba an'io. Dia tsara no manao an'izay rehefa mamaky dia amin'izay manampy anao bebe kokoa ahazoanao an'ilay hoe inona no tiany tenenina amin'ilay izy. Dia eo ihany koa misy ny
tokony ho tsara fantatra fa mifandray foana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Andrindray moa misy olona miteny hoe zany hoe efa taloha zany taloha fa dia le testamenta vaovao zany izao no manan-kery, tsy izay mihitsy le izy fa le testamenta taloha io dia milaza ohatrany hoe milaza ny hoe inona no avy ao amin'ny testamenta vaovao, ary ny testamenta vaovao dia ny fanatanterahana izay ao amin'ny testamenta taloha. Misy ifandraisana foana eo fa na ny zavatra rehetra nataony Jesosy Kristy aza dia rehefa dinihantsika ka raha hoe miverina mamaky testamenta taloha tsika dia hitantsika fa misy ifandraisany foana ny zavatra ataony, ny zavatra teneniny sy ny zavatra ataony dia misy ifandraisany amin'ny tany amin'ny testamenta taloha rehetra ihany. Dia tsara mihitsy zany ny mamaky sy mahalala azy ireo. Ny baiboly zany dia tsara ho fantatra hoe inona ny baiboly ary inona koa ny tsy hoe baiboly, tsy inona koa ny baiboly zany tsy boky tantara aloha ny baiboly. Marihana tsy ohatran'ny hoe bokina histoara zany, tsy bokina histoara ny baiboly tsy boky siantifika ny baiboly satria tsy ame antsika hoe fanazavana ara-tsiantifika na zavatra ny baiboly, ary tsy bokina politika koa ny baiboly, fa ny baiboly dia manambara ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony. Karaha tany amin'ny testamenta voalohany ny fifandraisan'Andriamanitra taminy ireo olona ireo vahoaka voafidiny, ireo vahoaka voafidiny tao Israely, ary ao amin'ny testamenta vaovao ny fifandraisany tamin'ny olona amin'izay rehefa tonga i Jesosy ka nifandray tamin'ny olona rehetra nahatanteraka ilay testamenta vaovao. Ny manaraka moa dia hoe tsy ampy ny mamaky fotsiny, tsy ampy mihitsy ny mamaky fotsiny satria tsy hoe roman akory ny baiboly na hoe gazety na hoe na dia vakiana fotsiny dia vita dia mandalo fa ny mila saintsainao rehefa avy mamaky baiboly ianao dia tena mila saintsainao mihitsy dia avy eo mila ampiarinao amin'ny fiainanao, ary izay no tena zava-dehibe fa ny fiainantsika zany dia tokony evanjely velona foana ny fiainantsika. Rehefa mahita antsika ny olona dia tokony tsapan'ny olona hoe velona ao anatinao ao Kristy, ary izay foana aloha mbola averiko foana ihany hoe tsy zavatra rehetrarehetra ataontsika rehetra tsy hoe fombafomba fotsiny ihany na hoe zavatra seho ivelany eny fotsiny ihany, fa ny tena tanjona foana amin'izay zavatra ataontsika eto dia ny mba hifandraisantsika amin'ny Kristy ary ny mba hametrahantsika anazy tokoa eo ampovoan'ny fiainantsika, sy hoe izy no mitondra ny fiainantsika. Noho izany raha mahavita mamaky baiboly isan'andro ianao dia tena tokony ho hita taratra amin'ny fiainanao mihitsy hoe iny ianao fa evanjely velona izay azon'ny olona vakiana sy ianarana ny fiainanao. Dia izay indray zany no mahasakazina roso androany dia isaorana antsika nanaraka amin'ny fandaharana. Inga anie ny zavatra nizaraina teto mba nahasoa anao ary ame hevitra anao amin'ny hoe ahoana no hanatsaranao ny fomba famakianao ny soratra masina isan'andro, ary indrindra mba hanampy anao mba handalina be kokoa an'izany soratra masina izany ary hampianatra izany amin'ny fiainanao mba hanatonanao bebe kokoa an'i Kristy, ary koa mba hahatonga anao ahafahanao mba mizara izany amin'ny hafa dia aza misalasala mizara ny video amin'ny hafa ary manaraka ny roantsika ao amin'ny katolikamalasy.com sy ny Facebook ny Katolika MG. Isaorana ianao mbola manaraka fandaharana. Ny fandaharantsika manaraka dia momba ny fanarahana an'i Kristy amin'ny fampiasana ireo sakramenta masina, ary dia mirary soa sy mirary antsika rehetra ho tahian'Andriamanitra hatrany dia amin'ny manaraka indray. Sotra.